Salamo fahatelo amby folo am'zato ny andinin'ny faharoa sy fahatelo ovaketsika amin'ny anaran'i Jesosy. Isaorana anie ny anaran'i Jehova hatramin'izao ka ho mandrakizay, hatramin'ny fiposahany masoandro ka hatramin'ny filentehany no hiderana ny anaran'i Jehova. Hiderana mandrakizay toy ny anaran'i Jehova Andriamantsika satria mendrika azy zany. Ary izany koa no anolorany ny arahaba ho anao amin'ity takariva ity. Faly indray tafahona aminao amin'izao fiarahantsika atao anatin'ny antsakira fiderana izao. Faly indray tafahona aminao ary faly indray miaraka aminao hiderin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira izay entindreo vahiny nasaintsika androany. Dia raina mandrakizay toy Jehova satria izy no natoizao antsika ary izy no mampisy ny fandarantsika. Amin'ity androany ity zany dia hiaraka amin'ny antoko-pihira anankiray indray isika, dia ny antoko-pihira avy amin'ny fiangonana adventista Andravoahangy avy eto Antananarivo. Hiderin'Andriamanitra izy ireo hiaraka amintsika ary anandratra amin'ny voninahitr'Andriamanitra miaraka amin'ireo hira izay efa nomaniny mba hahatonga antsika iray fo amin'izy ireo hidera izay anandratra amin'ny voninahitra izany Andriamanitra zany. Koa dia maka-toerana ary samy vonina indray mety atsovo izay mbola varim-bariana any fa tonga ny fotoana hiderana n'Andriamanitra izay nirata ny voninahiny atao anatin'ny antsakira fiderana miaraka amin'ny chorale adventista Andravoahangy. Tahoary.
sorantsika andriamanitra satria afaka niderin'andriamanitra satsika tamin'iny tapany voalohany iny niaraka tamin'ireo korala adventiste avy eo andravoangy ireo ary araka ny mahazatra antsika dia mba makaina kely ry zareo dia isika kosa andraindray ny tenin'andriamanitra ka dia aka fampahirezana foy avy eo amin'izany tenin'andriamanitra zany ary indrindraindrindra haniovo hevitra mba ahafahantsika mitera sy mame voninahitran'andriamanitra mandrakariva. Ny teny izay omena antsika amin'ity androany ity dia ao amin'ny Jaona filazantsara ny Jaona ka ny toko 9
dia ny andininy fa raiky ambin'ny folo jaona toko fahavalo andininy fa raiky ambin'ny folo ovakitsika hatramin'ny andininy fahafolo angamba fa ny fa raiky ambin'ny folo no angalatsika fampaherezana mitakarivyity amin'ny anaran'i jesosy andininy fahafolo sy fa raiky ambin'ny folo ary rehefa nitraka jesosy dia hoy izy taminy raha vehivavy aiza ireny tsy nisy nanameloka anao va ary hoy izy tsy misy tompoko dia hoy jesosy taminy izaho koa dia tsy manameloka anao mandehana ary amin'izao sisy izao dia aza manota intsony aitsika tsara ny tantara fa ny amin'ilay vehivavy azo olantanana ny jangajanga no resahany eto netin'ireo olona zay ny ampangasy ty vehivavy ity teo anatrehany jesosy nitaritaritiny avy any ary nalefany teo amin'ny tany dia nanontaniany jesosy azo nijangajanga ty olo ty trato ambodiomby araka ny lalàna tokony torahambato aitsika ny tantara fa nanoritra tamin'ny tany jesosy ary niala tsikelikely ireo olona saiky torapato ireo jiosy zay mihitsy angamba natonga fiteny hoe nanao fialan'ny jiosy niala tsikelikely ary dia nanontany jesosy aizy ireny tsy misy manameloka anao va dia nivaly teny teo amin'ny andiny varaiky ambin'ny folo dia hoy raha vehivavy tsy misy tompoko eto ny voalohany angalatsika faherezana tsy misy tompoko ohatra mivaly teny tsotra mahitsy angamba ity vehivavy ity efa nahare nahafantatra na nahareny ny amin'i jesosy ny amin'ny zavatra nataony any ka rehefa tonga teo anatrehany jesosy izy tamin'io fotoana io nahita ny hery zay ananany jesosy nahita ny fahefana zay nananany tamin'ireo olona zay naingamono azy dia fantany fa zanak'Andriamanitra lehilahy io ary miverina ao an-tsainy daholo ny zavatra rereny sisio sy fantapantany nentin'ny olona ny amin'izany jesosy zany zay hitany ankehitriny any ka dia tsotra nivaly teny rehefa nanontany jesosy tsy misy tompoko tsy nisy teny fialana mitady hoe analany tenany tsy ho voaheloka tsy misy fitadiavana mihitsy famelan-keloka fa dia namaly tsotra satria fantany fa zanak'Andriamanitra tokoa ity eo akaikin'ity mangataka anao andeha koa sika ahatsapa satria jesosy tompontsika dia Andriamanitra tsy voasakany elanelam-potoana mahita atsika na aiza na aiza misy atsika andeha sika ahatsapa fa eo anatrehantsika mandrakariva lay zanak'Andriamanitra lay Andriamanitra ka dia tokony ho tsotra koa isika amin'ny fiarahana aminy fahamaliana azy ary ny zavatra faharoa zay tena tiako ho azontsika koa dia le hoe dia hoy jesosy izaho koa tsy manameloka anao tena toetra tena tokony dia rahantsika an'Andriamanitra mihitsy zany dia rahantsika an' jesosy izaho koa tsy manameloka anao tsy mpanameloka jesosy mpamonjy sy mpamindra fo jesosy ny Andriamanitsika dia Andriamanitra tsy mpanameloka izao mihitsy ny toetrany ao amin'ny Jaona toko fahatelo andininy fafito ambin'ny folo indraindray ny Jaona toko fahatelo andininy faenina ambin'ny folo no atsika tsenjery dia adinitsika ny andininy fafito ambin'ny folo fa zao mihitsy ny lazainy teny soratra masina Jaona toko fahatelo andininy fafito ambin'ny folo ny anaran'i jesosy fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ao amin'izao tontolo izao mba hanameloka izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao tsy mpanameloka ny Andriamanitsika mpamonjy ny Andriamanitsika ka natratra nijangajanga azy ity ramatoa ity dia tsy nanameloka azy jesosy ary izany no tokony hidarantsika azy ny teny izay nivoaka ny vavan'i jesosy dia tsy teny manameloka fa teny mamindra fo teny mampahiry mifanohitra amin'ny teny retsy olona zay nitondra nyity vehivavy ity ho tsaraina feno fahatezerana hitorabato zany ny Andriamanitsika mampahery mamindra fo ary tsy mamela heloka ka tena zava-dehibe tokony hidarantsika n'Andriamanitra koa zany toetran'izany mpamonjy mpamindra fo ny Andriamanitsika izaho koa tsy manameloka anao hoy jesosy fa izao kosa ny fahatelo farany ity le teny jesosy mandehana ary amin'izao sisy izao dia aza manota hitsony na mpianatra jesosy marina fa tsy nanameloka izy fantany tsara fa tena nanao ty ramatoa ty ary dia tia no ampianarina handehanany amin'ny lalana tsara amin'izao sisy izao dia aza manota hitsony tena misy zavatra maika
nampianarin' Jesosy nyteramatoty teo. Nendretsy olona zay nitondra azy teo anatreny Jesosy dia nimaika taminy dia nitorabato azy. Fa neny Jesosy kosa ny mamaika an' Jesosy dia ny anitsiana ny toetrany, ny anamboarana azy, ny hitondra azy ho amin'ny fibebahana. Ary dia nilazainy mihitsy hoe mandehana ary amin'izao sisy zao dia aza manota intsony. Ny fibebahana dia tena zavatra ilaina eo amin'ny fiainana. Ary ny Andriamanitsika mihitsy no mitarika antsika amin'ny fibebahana. Sao amavonao ny amorapana an'Andriamanitra izay mitarika anao hibebaka. Fa ny Andriamanitsika mihitsy mampianatra antsika hibebaka tahaka ny nataon'i Jesosy tamin'ny teramatoty. Andao hibebaka marina. Ary tadikio fa ny fibebahana izay mahatsiaro misy fihetseham-po fotsiny no ny ratsy natao, na mitanisa sy milaza fotsiny ny ratsy natao, na misy fanondriana hoe mba te hiala amin'izany aho. Ny fibebahana toy izany fotsiny dia tsy misy heviny eo mason'Andriamanitra. Fa ny fibebahana tena izy tsy tena kasitran'Andriamanitra dia miala mihitsy amin'ny toerana izay nanaovana hota dia tsy manao iny intsony fa mizotra amin'ny lalana vaovao. Ka izao Andriamanitra tsara ny Andriamanitsika, tsy Andriamanitra manamelika fa mitarika antsika ho amin'ny fibebahana, mampianatra antsika hanana toetra vaovao tena afaka miaraka aminy amin'ny fiainana sisa. Koa dao koa hidera azy amin'izany toetrany izany ary andeha hibebaka marina koa. Amin'izao fotoana izao raha manana hodana toetra ratsy izay mikolokolo anao ianao, izao ny fotoana tokony hibebahana. Tsy manamelika anao Andriamanitra fa mitarika anao amin'ny fibebahana. Ary arotany fotoana iarahantsika midera azy amin'ny takarivo ity, hatongavanao amin'ny tena fibebahana marina. Fa ny Andriamanitsika dia Andriamanitra marina, ary Andriamanitra tsy manamelika fa mamonjy ary mitarika antsika ho amin'ny fibebahana, mampianatra antsika hanana fiainana tsara kokoa izay afaka miara-tarana. Tia antsika Andriamanitra dia nomena antsika izany teny izany androany ho aminao ny fahasoavany sy fitahiny fa ho azy ny voninahitra. Amen. Da indray ary tsika indray amin'ny korala hiditra amin'izao tapany faharoa izao, hiaraka hiderin'Andriamanitra ilay Andriamanitra mpamindra fo, Andriamanitra mampianatra, Andriamanitra mitarika ny fibebahana. Tawary. Totimi sizaya zwantena miarazia chanya chan miabutikya silu muamis azwantena inave bulami siazuante Sizai matiwana hafakanya mudiana kuamana tuniza azamia jifi
Saotran'Andriamanitra indray tsika tamin'ity takarivo ity fa afaka nidera azy na me voninahitra azy na nandratra ny anarany niaraka tamin'ny Kora Adventista avy ao Andravoahangy. Tena deraina ny anarany ary omena voninahitra mandrakariva izany Andriamantsika izany eo amin'ny fiainantsika manontolo. Saoranazy ny fotoana ny arahana na fahantsika mianaka avy miaraka teto ny ray fosiny rasaina amin'izany fiderana izany. Saorantsika koa ny Chorale Adventiste avy ao Andravoahangy izay nanana fanoloran-tena mba hiaraka amintsika hidera azy tamin'ity takarivo ity. Nanana ny fahaiza-manaony sy ny talentany izy ireo ary dia netiny izany mba amizam-boninahitran'Andriamanitra dia ho tahian'Andriamanitra manokana ny izy ireo ary ambiny manokana amin'izany asa fanompoana izay nanoloran-tena izany ka dia ho tonga tokoa ho amin'ny zavatra irina sy tsara araka ny fitarian'ny fanahy ireo tanora avy eo amin'ireo Chorale Adventiste Andravoahangy ireo. Amarana fotoana indray tsika araraky mahazatra dia andeha indray andray ny tenin'Andriamanitra ho entinao makivaky ny herinandro hisokatra aminao afaka tsy ho ela. Ao amin'ny Jaona 7:10 ka ny 5:10 no teny izay entiko ampaherezana anao ho entinao ho fikirinao mihitsy mandritra ny herinandro. Jesosy no niteny izany teny izany ho vakiko amin'ny anarany raha teo ny Jaona 7:10. Izaho tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao fa mba hiaro azy amin'ny ratsy. Jesosy no nangataka an'izany tamin'ny rainy, tsy ny hampiala antsika zasy ianao amin'izao tontolo izao mbola miaina eto isika fa nangatahany Jesosy dia niaro antsika amin'ny ratsy, hiaro antsika amin'ilay ratsy. Koa mandehananao fikiro izany teny fikasana izany fa nanome toky Jesosy fa nangataka tamin'ny rainy izy dia afaka miaro antsika amin'ny ratsy, amin'ilay ratsy mihitsy ny Andriamantsika. Manana finoana, mandehana mahitsy ary aoka andray izany teny izany fa miaro antsika ny Andriamantsika. Tena metraka amin'ny velomana indray ary tompoko ary manome fotoananao amin'ny heriny androany toy izao. Raha sitrapon'Andriamanitra davaraka eto indray isika dia andeha hiderin'Andriamanitra indray anome voninahitra azy miaraka amin'ireo vahiny hafa izay nasany. Veloma daholo tompoko, samy ho tahiana ny fianakaviana rehetra.